araba toboko lafinaritra toboko vavy amitiavana indray no irahana aminao mity takarivany alaka misy ity ary anasananao ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao ito amin'ny fahita lavitra ma-tv mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao aloha zany hatramin'izao ny fisian'ilay fipoahana tetsabe tongolo ary ny teny tsy adana ihany koa nisy fiatraikany zay azahoanako-baovao reny tamin'ity androndroany ity ho tanterina amintsika avokoa ny momba izany ny lafim-baovao makasika ilay salon azia izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany fahita sady fanaliana olona maro ity etsika ity ny sehatry ny fahasalamana sy ny manodidina ny sosialy ihany koa dia hoentina amintsika zany amin'ity takariva ity mbola ao anatin'ny tebiteby aloha no azo ilazana ireo mponina eny be tongolo ny tsy adana sy ny manodidina vokatra ilay fipoahana tamin'ny andron'io maly ariva iny raha niezaka fanazavana teny niezaka naka fanazavana teny anivon'ny tobo miaramila R3 zany efa dia nisy ny fanoliana mpanao gazety tao anatin'ny asa izay natao nisy tamin'ireo mpiambina mihitsy aza moa no nianjona ary tsy nanome ny zava-nisy maro toy izao ny fanazavana atairana fitebidebena io no nenandreo-pona manodidina ny tsy adana omaly tolakandro iny no ilay misy ilana balafomanga avy eny amin'ny toby R3 zava tongolo ny tifitra trano iray teny antoerany manana nambaran'ireo manodidina ary nilaza fa mila fitandrimana ny fikirakirana ireny fitaovana mahery vaika sy mampidodoza ireny izay mety hitarika hatrany amin'ny famoizana ain'olona mihitsy aza tamin'ilay zava-nisy ny sehomaly reny aloha dia tena fatairana ny anay satria zaho zao dia teo ampandolianareo raha ohatra zany zay tsy mivavaka dia tena angamba dia fafatola satria teo ampandoliana mivavaka mihitsy ny anso ilay zavatra dia tena hitako hoe misy tanan'Andriamanitra miarona mihitsy fa raha ohatra zany zay tsy tao anatin'ny fivavahana dia efa tsy fantatra tso zay naparana menaka tokony tsy anono foana zareo satria ilay vahoaka malagasy manjary matimaty fahatany amin'ny zavatra tao zareo na dia misy ary ala tokony mba hitandrina ihany zareo satria ilay zavatra ataony zavatra tena mahafaty olona tokony hitandrina ny hitandrina filaminana sy le kirakirana zavatra satria ilay izy mety zavatra afaty olona be ohatra mifaneno ilay zavana ohatra hoe tandrina kely izy misy tandrina mihitsy mehatra ny mikirakirana zareo satria mahafaty olona mihitsy ilay satria za zao teo afaty olona tandro narehan'izy zavatra to tena ohatriny tena zay tetea manodidina amin'izany dia tena hoe zay vita aminay mandeha mitady foana amin'ny mpanazavana teny amin'ny tobo miaramila R3 zany mpanao gazety io maraina io dia nijery ny tompona andraikitra afaka manazava ny zava-misy no ity tobo ity niporan'ilay fipoahana fihetsika mamoehitra trerina feno tsy fanajana tanteraka no nasitranyireo mpiambina izay nilaza fa tompona andraikitra ka tokony isakisaka ny mpanao gazety marina nefa fa toro lalana ny mangatahana tamin'izany na dia teo azy izany dia nisy ihany ireo sasany tamin'ireo miaramila no nandamina ny raharaha fa araka ny vaovao iray avy amin'ny serasera ny tafika malagasy kosa dia nandritra ny fisafoana ireo fitaovana ampiasain'ny miaramila na fitaovam-piadiana izany na fitaovana tsotra no tanterahany teknisianina mpikirakira ny fitaovana teknika ny tafika malagasy ny nosehoana ity fipoahana tsinahy ity marina fa fitaovana iray entina manazara teny amin'ny fitifirana fiaramanidina ity mipoaka ity